Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany taon'ny OZBL-ville ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Roivoary Alaonko sy ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny fifanarahana Ramsara iarovana ny faritra mando ny Alaonko izay miantoka ny fiveloman'ny mpanjono an-dranomasina manome sakafo tsara sy mahasoa ary miaro ny sisin-dranomasina ihany koa. Voasikajy ao anatin'ny Roivoary Alamando ny Alaonko amin'izao fahadimampolo taona ny fifanarahana Ramsara izao. Ala miavaka eo anelanelan'ny tany sy ny ranomasina, miantoka ny fiveloman'ny mpanjono an-dranomasina, manome sakafo tsara sy mahasoa ary miaro ny sisin-dranomasina ny Alaonko. Mitahiry karazan-javatra mananaina maro, toeram-panatodizana sy fitombona ho an'ny trondro na laoka an-dranomasina, toy ny makamba sy ny drakaka. Manasoa fiainan'olona maro ny fananana Alaonko tsara tantana, ka mila ezaka iombonana ny fahazoana izany. Anisan'ny politika mpitantanana apetraka eo anivon'ny ministera ny valorisation de la recherche na ny fanomezan-danja ireo voka-pikarohana mba ahazontsika ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny firenena, mba ho azontsika ampiasaina ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana na mafisy ny raha jiaby zegny amin'ny fiarahamonibonantoka sy ny fiaraha-miasa izay natao ny arahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana novain-jafy. Ny raha irariako sy angatako amintsika jiaby dia ny fanomezantsika tanana hatrany anaboatsika fahavononana karaha ny any ity, voromaro atsika teto hitany fahavitrihan'ny mpandray anjara jiaby, hitondra vokatsoa amintsika jiaby. Mahabe fanantenana amin'ny hoavin'ny Alaonko eto Madagasikara ny ezaka efa natao, hoy ny mpiandraikitry ny USAID eto Madagasikara, nandritry ny fandraisam-pitenenana nataony tamin'ity androany ity. No tanteranao malitsy hevina ny fambolena onko misy sara hetsy tamin'ny velara-tany mirefy 10 hektara tao Dar es Salaam Manosbe, izay tafiditra indrindra ho anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Roivoary Alaonko. Zanakazo onko misy 500 ihany koa no novolena tao amin'ny fokotany Antanamitarana, izay toerana modely amin'ny famerenana ny Alaonko amin'ny distrikan'ny Nosbe. Nosbe zegny iarahantsika jiaby mahay ilazan'ny Nosbe na amin'ny sehatra ny fizahantany io na amin'ny sehatra koa ny fanagnana ny aregna voajanahary ato an-dranomasina. Ka ny etsiky nataontsika ny any teto igny dia etsiky tegna mitory fitiavan-tanindrazana ary mampiseho ny citoyenneté-tsika amin'ny tanindrazana-tsika amindreo havatsika marobe mihegny agnatin'io arena voajanahary io satria ato Nosbe dia morontsiraka izay marobe ny olo mihegny agnatin'izay arena voajanahary zegny. Ny fandrakofana izay ala zay tsy vitan'olo araiky fa asa ilagna fanomezan-tagnana n'olo jiaby. Mahery ny 7,3 hektara ny velara-tany Alaonko manerana ny Madagasikara ary mahatratra 500 hektara zany ho an'ny Nosbe manokana. Mbola mitoeram-pitso talata fa 24 ny volana Jolay ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny Roivoary Alaonko.